fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany ny ho amintsika rehetra. Andray fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, nefa alohan'izany dia hivavaka isika. Ry tompo masina sy tsara indrindra ny an-danitro, Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoam-pahasoavana izay atolotrao, hahafahanay mandray ny teninao, miaina arak'izany ary hanantena araky ny fahasoavanao. Koa ankehitriny tompo malalo, dia omeo anay ny fananao masina azahoanay mandray izany teninao masina izany, hivelona amin'izany ary koa hahatanteraka ny sitraponao. Koa dia manonona ny vavaka amin'ny anaran-tsoanao izay Jesosy io. Amen. Ny fampaherezantsika amin'ity fotoana ity dia sotonina tamin'ny nanasitranan'i Jesosy ilay marary ny paralysisa, araky ny fitantaran'ny bokin'ny Marka toko 2, ny 1 ka hatramin'ny 12 no misy izany fitantarana ny nanasitranan'i Jesosy ity marary ny paralysisa ity. Ny tanjona ho an'ny fiainantsika sy ny zavatra tokony ataontsika dia voatantara ao anatin'izany soratra masina izany. Koa manana tanjona 3 lehibe isika ao anatin'izao fampaherezana izao. Ny tanjona voalohany dia ny hatonga ny fiainantsika ho fankalazana an'Andriamanitra, fiainana feno fiderana an'Andriamanitra. Ny faharoa dia olona matanjaka, lehilahy sy vehivavy, mitsangana ho an'i Kristy isika ary hitan'ny fiarahamonina mahafinaritra izany. Ary ny fahatelo izay tena zava-dehibe dia ny andraisana ny famelan-keloka. Ireo no tanjona lehibe ho an'izao fampaherezana izao. Ny voalohany, ny fiainako sy ny fiainanao dia ho fankalazana an'Andriamanitra. Ny fahatelo dia fitsanganana fijoroana ho vavolombelona matanjaka eo anivon'ny fiarahamonina ary ny ananana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Araky ny 12 izany tanjona izany. Andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany 12 Marka toko 2 izany. Dia nitsangana izy ka nambeda ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita toy izao izahay. Izany no zavatra nitranga vokatry ny asa nataon'i Jesosy. Andeha hojerentsika ireo dingana mba hanatrarana an'ireo tanjona anankitelo ireo. Ny voalohany dia eo amin'ny 2, Marka toko 2 ny 2. Ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza, ary izy nitory-teny taminy. Ny voalohany mba hisian'ny fiainana ho feno fankalazana an'Andriamanitra dia tafangona ny maro ry havana. Ilaina ny fiarahana ao anatin'ny fahadiovam-po, fiarahan'ny maro, fionan-doha tsy amin'ny fihetsaram-belatsia. Izay ny voalohany. Tafangona izy ireo noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Izay ny voalohany. Engane isika ho anana fitiavana fivoriana masina, anana fitiavana mamonjy fionam-be sy ny karazan-javatra tahaka izany. Fa izay zany ny voalohany teo. Ary ireo 4 amin'ny rahalahy rehefa isan'izay niangona dia natsapa hoe sarobidy izany fiarahana ny mpiray fanantenana izany. Ny faharoa
dia voatantara eto ka tsy nisy toerany tsony na dia teo anoloan'ny varavarana azy. Ny faharoa dia izao, tsy mamela toerana malalaka ho an'ny faharatsiana, tsy mamela toerana malalaka ho an'ny devoly sy ny firongony, fa aoka ianao hifamatotra sy hifanakaiky kokoa amin'i Jesosy Kristy. Izany no dingana faharoa. Ary voalaza eto hoe hatrany ny varavarana ka teo amin'ny toerana izay nijoroan'i Jesosy dia tomefy olona. Aoka ianao ihany koa zany tsy hamela toerana ho an'ny faharatsiana, fa ateo amin'ny varavaran'ny fisainanao, varavaran'ny fonao sy ny maizy ianao manontolo dia ho hipoka sy ho feno any Kristy ny fiainanao. Ny fahatelo dia voalaza eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralesisa ho eo aminy. Ary nisy nanatona, ry havana, mila fanakekezana kokoa noho ny teo aloha le hoe tafangona. Tsy ampy le hoe tafangona, fa mila manatona, mila manakaiky kokoa any Kristy noho ny tamin'ny fotoana lasa isika amin'izao fotoana izao. Raha fivoriana fotsiny mahazatra dia andeha ho Jesosy mihitsy no akekezina. Nandray tokoa manko misy olona tonga ao amin'ny atoko-pihira fa tsy tonga eo amin'i Jesosy, tonga eo am-piangonana fa tsy tonga sy tafaray amin'i Jesosy. Fa aoka ianao anao zany dingana fahatelo zany dia ny fanatonana an Jesosy. Ny dingana fahaefatra dia hoe nitondra ny anankiray marary ny paralesisa. Ry havana, mila mitondra ny foko sy ny fiainanao izay marary ianao eo amin'i Jesosy sika. Tsy mandeha tanam-polo manatona azy. Ny manatona moa dia asan'ny tongotra, fa ny mitondra kosa dia asan'ny tanana. Zany hoe mila mandray andraikitra avokoa ny maizy antsika mba azahoantsika an'ireo tanjona anankitelo: fankalazana an'Andriamanitra, fitsanganana matanjaka ho vavolombelon'i Kristy, ary ny fahazahoana ny famelan-keloka. Mila mitondra ny mararinao eo amin'i Jesosy ianao. Ry havana, nandray tsika rehefa manan-karetina dia olombelona mety maty no atontsika voalohany. Ny olona akaiky ny fotsika dia tsy hanafenantsika izany, tsara izany. Fa ny tena lehibe indrindra dia Jesosy Kristy no aoka ho voalohany amin'izay hitondranao ny aretinao. Izay ny dingana fahaefatra. Mitondra ny marary mitondra ny marariko miamiko. Ary io marary io dia tsy inona fa ny fo, io no marary indrindra. Ny dingana fahadimy dia voalaza eo amin'ity andinin'ny fahatelo ity hoe nolanjainy efa da. Ry havana, ny isa efatra dia isan'olombelona. Lafy ny mahefatra ny olona: vatana, saina, fanahy, fiarahamonina, ao anatin'izany fianakaviana. Ary ny avaratra, ny atsinanana, ny andrefana, ny atsimo. Miresaka ny maha-olona ny isa efatra. Zany hoe isika zany dia tokony ilanja ny maizy ny tsirairay avy ho eo amin'i Kristy, ary manaiky hizaka ny fahalemen'ny hafa ihany koa ho eo amin'i Kristy. Fa indraindray tsika tsy mahay mitondra izany fahalemen'ny hafa izany. Tsy haitsika ny mizaka sy milanja. Marina fa tsy isika ny tompon'andraikitra, marina fa tsy avamintsika ilay aretina, kanefa kosa mahay nandresy lahatra. Ary zay ilay fahadimy, nandresy lahatra ny tenany izy aloha ny amin'i Jesosy. Ary rehefa vita izay fandreseny-dahatra ny tenany izao hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy, dia naharesy lahatra ilay marary indray izy ka nanaiky nilanja izany. Ry havana, irian'Andriamanitra ihany koa ianao
ho resy lahatra ny amin'ny fitiavan'i Jesosy, ary izay fahaizanao resy lahatra izay no anananao hery-ko mandresy lahatra ny hafa eo amin'i Jesosy. Fa raha tsy ianao ndresy lahatra voalohany amin'i Jesosy, ataonao noana ny lanja ny fahotany hafa eo amin'i Jesosy. Fa mila ianao aloha ny resy lahatra voalohany ny amin'ny fahotanao, ka nanekeny Jesosy izany lanja zany, dia afaka ny andray ny fanavotana avy amin'i Jesosy koa ianao sy izay entinao eo amin'i Jesosy. Koa engane isika rehetra ahay hitondra ilanja ny hafa eo amin'i Jesosy, na dia tsy tompon'andraikitra ny amin'izany azy. Rehefa tonga teo anatrihan'izany tokonam-baravarana izany izy, dia tsy afaka ny ho tonga eo akaikin'i Jesosy no ny antony fahamaroan'ny vahoaka, tsy afaka nanakaiky azy izy. Ny tao an-tsainy zany dia hoe tsy maintsy tonga eo anatrihan'i Jesosy, eo am-panomason'i Jesosy, eo atongotry Jesosy ity marary ity ry havana. Manaova ny ezaka faran'izay zokony, faran'izay tsara indrindra mba hatonga ny hafa eo amin'i Jesosy. Dia inona ny natao ianareo dingana fahaenina? Nanaisitra ny tafotrano ny toerany ry havana. Misy ezaka tsy maintsy ataonao ihany koa. Dia ny manaisitra izay manembatsembana antsika sy ny lanitra dia ny tafo eo ambony lohantsika. Misy fanakanana ngeza be tsy hahatonga ny olona eo am-pototongotry Jesosy, mila esorony zany. Mety ho avinavim-panahy zany, mety ho freriana izany, mety ho fiambona izany, mety ho fahotana ranofo tahaka ny hoe fijangajangana, fangalarana, sy ny sisa. Mety tsy fahazahoana mitandrina ny didin'Andriamanitra ny amin'ny aza mangalatra sy ny hoe mahatserova. Mila sorony zany, ary arakaraky ny haben'ny tafony ala, ny irotsahan'ny fahazavana sy ny ahitanan'i Jesosy, koa mangataka anao Andriamanitra mba hanala izany manaisitra ny hazavana tsy rotsaka aminao izany. Ary tao anatin'ny toroteny Jesosy, ary dia sina sy nangina ny rehetra, kanefa kosa rehefa nahita ny tafo ny pitsoka sy ny fikarapoky ny kapila izay mety ny ala, dia mety voasembatsembana ny toroteny, kanefa zava-dehibe kokoa ilay dingana nataon'izy ireo, ka nitandrina tsara izy teo am-panalana izany tafo izany ry havana. Arakaraky ny habetsahan'ny zavatra nasorony ka naomby an'ilay lehilahy marary ny paralesisa, dia arakaraky izay koa ny haben'ny fahazavana tonga teo anatrehan'i Jesosy. Koa raha tianao ny irotsahan'ny fahazavana betsaka ao anao, ny fanekekezan'ny taratry ny lanitra eo amin'ny fiainanao, dia ekeo ny anaisitra izay rehetra eo amin'ny fisainanao, tsy irotsahan' izany fahazavana avy amin'Andriamanitra izany. Izany ny dingana nataon'izy efatra amin'ny rahalahy ireto. Ny zavatra nataony, dingana fahafito nataon'izy efatra amin'ny rahalahy, dia ny nampidina ilay marary ny paralesisa teo amin'ny fandriny ho eo amin'i Jesosy ry havana. Ampidino ho eo amin'i Jesosy ny zavatra rehetra indrindra ny mararinao. Mila mampidina izany isika. Eo amin'ilay fahazavana no ampidirana izany marary izany. Tsy any amin'ny toerana hafa, fa teo amin'izay nikorotsahan'ny fahazavana, eo no ametrahana ny mararinao ry havana. Meo an'i Jesosy ny fiainanao, ary ampidino ny ambo-po, ampidino ny fiheveran-tena ho zavatra, ary ahitsano amin'ny vovoka izy ireny mba ahazahoan'i Jesosy mitondra fanasitranana ho anao. Ny dingana fahavalo izay misy sy mitranga dia hita eo amin'ny 15 aloha dia niteny Jesosy hoe anaka
voavena ny elokao. De ny mpanoradalàna sasan'izay mipetraka teo de nieritreritra tao am-ponina na hoe nahoana ile ty no miteny ratsy no miteny toy izany, miteny ratsy izy. Iza ny mavela eloka afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nalala ny tao am-panahy. Fa nieritreritra izany tao am-pony ireo dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao amin'ilay marary ny paralysisa hoe voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana betao ny fandrianao ka mandriana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka, de lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana betao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Ny dingana fahavalo ho amin'ny fanasitranana dia ny fiainona, ny baiko alefan'i Jesosy, ataon'i Jesosy. Io faiza miaino ka manatanteraka an'izay fibaikona ao anatin'ilay fitenenana no antoka azahoana ny fahasitranana. Dia eto Jesosy miteny hoe mitsangana betao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Dia niaino izy ka nanaiky ny baikon'i Jesosy. Ary izay ny dingana fahavalo, ny fahaiza miaino sy fahaiza mankatoa. Fa rehefa ao amintsika ny fahaiza miaino sy mankatoa dia tonga izany fanasitranana izany. Ary ny dingana manaraka dia lay dingana fahasivy, dia le hoe betao ny fandrianao. Ry havana, rehefa nahazo ny fitsanganana isika, rehefa nahazo ny fanasitranana isika, dia lay zavatra nandrina, lay zavatra fahotanana finaritra anao taloha nazahoanao filinina iny dia tsy maintsy fehezina ankehitriny betaina. Ary dia izany no tadiavina amin'ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra zay mitsangana olom-baovao an'i Kristy, dia ny fifehezana ny fiainana izay nandrina taloha. Ary dia ny betainy izany ny feheziny de lanjainy, dia nanaiky izaka izany izy. Ry havana, ilaina ny fifehezana sy ny fahaiza mizaka, ireo vokatry ny fahotana teo aloha, ary dia nanao izany ity lehilahy ity. Ary ny farany dia niala teo amin'ny olona izany hoe nanao fijoroana vavolombelona matanjaka ho an'i Kristy izy. Ary dia noho izany fijoroana vavolombelona izany niala teo anatrehan'ny olona de nody tany an-trano. De tahaka izany koa tsika rehefa sitrana dia mody makany amin'Andriamanitra, mahazo ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ary izany indrindra ny tena tanjon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Inona kosa no zavatra nataon'i Jesosy mba hahatanteraka izany? Ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany araka ny andininy voalohany dia hoe, ary no niditra tao Kapernaoma indray izy. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy. Ry havana, zavatra anankiroa ny tian'i Jesosy ho atao anao araka ty andininy voalohany ity. Ny voalohany dia te hiditra eo amin'ny fiainanao izy. Faharoa, te hanjaka ao amin'ny tokantranonao mihitsy izy, ao amin'ny trano maizy ianao. Tsy te hiditra fotsiny izy, fa te hitoetra ao amin'ny fiainanao. Ary ny rehefa tao amin'izany trano izany Jesosy dia nitory teny taminy araka ny andininy faharoa, te hitory famonjena ho anao Jesosy. Koa dia raiso izany famonjena atolotra Jesosy izany. Ary araka ny andininy fahadimy, inona koa no nataon'i Jesosy ho an'ity lehilahy ity? Anaka vaovela ny elokao. Te hamela elokanao Jesosy. Ary ny ankoatra ny famelan-keloka dia ny baiky koa Jesosy hoe mitsangana betao ny fandrianao. Te hameanao fanasitranana ny ilay tompo ty e. Aoka ianao hanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao, dia azo izany fanasitranana fitsanganana izany. Ary dia na inona akony izany fanasitranana izany dia tsy nahoan'ilay lehilahy, satria
raha ny fandiniana dia no ny eloka no natonga nyity lehilahy ty tratran'izao aretina izao, koa dia ny areti-panahy no sotranin' Jesosy mialoha, ary dia nosotrany ihany koa ny aretina ara-nofo ankehitriny. Ary dia izany fanasitranana ara-panahy sy ara-nofo izany anie ho aminao ihany koa hatramin'izao ka ho mandrakizay. Andehantsika hisaotra an'Andriamanitra noho izany taridalana izany ka nahafahantsika mahalala fa raha hainy natao tamin'ilay marary ny paralesisa izany dia hainy ho atao ho anao ihany koa amin'izao fotoana izao. Hahatonga ny fiainanao hitsangana ho azy, hahatonga ny fiainanao ho fanomezam-boninahitra ny anarany, ary hahatonga ny fiainanao ho voadio, ho voavela heloka. Hivavaka isika. Misaotra anao izay tompo malalo, fa tsy mitsahatra mandrakariva ao aminay ny fahasoavanao, fa toy ny nanatanterahanao izany fanasitranana izany, ary nahitanao finoana tao amin'izy 400 rahalahy, dia hitanao ihany koa ny finoana aminay tsirairay avy ankehitriny. Ary izany finoana izany no anatanterahanao fanasitrananao anay. Izany finoana izany no dingana tianao hiainanay mba hahazahoanay fiainana feno fankalazana ny anaranao. Koa ianao anie anome anay finoana matanjaka, hahafahanay miaino ny baikinao sy ny sitraponao, ary dia mahatanteraka izany eo amin'ny fiainanay. Koa indreto izay Jesosy eo manolo tena ho anao, sitrano izahay, afao izahay, ary ianao anie hamongotra hatramin'ny fakany ireo fahalemena sy fahazaran-dratsy izay mety mamatotra anay. Ny naratsinao Jesosy nangatahana izany. Amen.